aza mijanona ho faniriana fotsiny ihany fa aleo miroso hatramin'ny fiara. Dia miarabanao indray amin'ity maraina ity mandihy ny fotoana herinandro sady ny rahantsika nandinika ilay fotoana izay nanomboana Jesosy tamin'ny azo fijaliana ny nahafatisany ary amin'ity androany ity dia hoe aza mijanona ho faniriana fotsiny. Milohan'ny dinidingitsika sy amaranantsika azy dia hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay any an-danitro dia metraka izao fotoana izao eo ambany fitarianao izahay. Kanefa dia misotranao izahay noho ny fitantananao ny tsirairay avy, nanomezanao hery fahasalamana, tombonandro fahavelomana, ka mbola afaka miantso ny anaranao ankehitriny. Ka raha hidinika andinika tenao izahay dia ny fanenao masina ny no hitarika anay amin'izany. Anaran'i Jesosy. Amen. Ry mpiara-mianatra namana, vanim-potoana manokana no nalovantsika tamin'ity anandro ity dia nahitantsika any Pilato ilay gouvernoura Romanina. Nandinika an' Jesosy izy ary hitany fa tsy meloka Jesosy. Teo amin'ny fotoana io dia naniry ny hamonjy an' Jesosy Pilato. Saingy hitany anefa fa tsy afaka nanao an'izany izy. Raha notazoniny ihany ny toerana sy ny voninahiny dia tsy afaka nanao izy. Naleon'ny Pilato mantsy hanao sorona ain'olona tsy manatsiny. Toy izay very fahefana. Mampalahelo izany Firifiro moa amin'izao fotoana izao no milaza ho mpanara-dian'i Kristy, no manao sorona ny fahamarinan'Andriamanitra mba hialana amin'ny fatiantoka na ny fahoriana. Firifiro moa amin'izao fotoana izao no manao sorona ny fahamarinan'Andriamanitra sao halina ny fiarahamonina. Firifiro no manao sorona tahaka nataon'ny Pilato satria matahotra sao very voninahitra. Betsaka no resy lahatra fa marina Jesosy, fa vitsy no tena manaiky hiara-dalàna aminy. Ry mianatra isany tadidio fa manondro lalana iray anio feno fieritreretanao io sy ny adidinao, ary manondro lalana hafa ihany koa ny tombotsoan'ny tenanao. Iza no safitinao? Tadidio tsara fa manosika mafy ho any amin'ny lalana ratsy mandrakariva ny rika, ka izay manao marimaritra iraisana amin'ny ratsy dia voafoaka any amin'ny aizina mateviny heloka mahatsiravina. Zany no nahazo any Pilato. Fa ny mahafinaritra nefa dia izao, teo amin'ny Kristy no napetraka ny fahadisoantsika rehetra mampisolo toerana antsika azo antoka ho azy. Teo amin'i Jesosy no vahola ny fahotantsika tsirairay avy. Ny saina ho isan'ny mpanao meloka mantsy Jesosy mba hahazahoana manavotra sy manavotra anao. Pilato anie toa fitaovana fotsiny natanteraka ny planin'ny fanavotany. Ireo miaramila Romanina anie toa fitaovana fotsiny natanterahana ny planin'ny fanavotana ao antsika. Fa Jesosy mihitsy no efa nanaiky hitondra ny fahatsoantsika, nitambesana teo aminy fahatsoan'ny taranaka Adama tsirairay avy, nitambesana teo aminy fahatezeran'Andriamanitra ny amin'ny fahotako sy ny fahotanao. Kanefa dia izao vonina Jesosy nanaiky hisolo toerana ho anao. Famonjena ho anoloan'ny mpanota ny votoaton'ny filazantsara ny vaovao mafaly nataon'i Jesosy. Nefa dia ankehitriny
no ny vezatra mahatsiravony eloka ny entiny dia tsy afaka mahita nytavany rainy izay mitory fampihavanana izy na fony rainy Jesosy no ny amiko sy no ny aminao. Ry mpiaino, ry mpiara-midinina amiko, aoko fantatrao fa mafy loatra io ady miatra manaina ny aretan'i Jesosy io. Mafy loatra izany, kanefa tsy maintsy ny aretany ho famonjena antsika tsirairay avy. Koa iaho hoe ahitao mpamaranana dia mangataka anao re, raha azonao atao. Aza mijanona ajanona fotsiny ho faniriana tahaka ny Pilato re, ny fikasanao hiditra lalindalina amin'ny fiarahana amin'i Jesosy. Naniry Pilato hamonjy an Jesosy, hanafaka an Jesosy, fa nijanona ho faniriana izany satria matahotra ny voninahiny, matahotra ny sezany. Fa ianao kosa androany miantso anao aho, aza mangatakandro, aza mijanona ho hitahita fotsiny, aza mijanona ho faniriana fotsiny ny fanatonanao an Jesosy amin'ity andro an'ity. Matoa anao izy, matoa antsika Jesosy. Fitiavana lehibe izany, noho ny amiko, noho ny aminao, noho nanekeny ho faty teo amin'ny azo fijaliana. Koa dia ampamaranantsika azy dia zao hoe, engane ny fanapa-kevitra izay raisinao androany, dia fanapa-kevitra izay ekeny lanitra ka hatonga anao ho zanaka lahy, zanaka vavy, zanak'Andriamanitra. Koa samy mahery, samy miazona ny toerana izay nandraisantsika fanapa-kevitra androany, dia ny andany andray an Jesosy. Misaora azy fa izy no naka ny toeranao, fa ianao kosa nahazo famonjena tamin'ny alalany. Ombanao an'ny Tompo, ombantsika tsiraray avy eny izy. Koa amaranantsika izany tindinika izany sy hitonanambavaka ny fanapa-kevitrao, dia ndeha isika hiaraka hivavaka. Andriamanitra rainay izay any an-danitro, misaotra anao indrindra izany, fa tsy diso anjara tamin'ity andro manokana ity, ka nomenao anay indray hitaridalana rehetra mba hahatonga anay tsy hangatakandro, ary hahatonga anay tsy hijanona faniriana fotsiny ny tiany fiarahana aminao, fa mba telo zava-misy ampiarinay eo amin'ny fiainanay. Tantanao ary izahay, tary io lalana isan'andro san'andro mba hiaraka aminao, hizotra mahitsy miaraka aminao, dia mitahia izao mpiaino izao, dia irizo ihany koa ny fanapa-keviny. Ombanay iny ianao mandritra ity tontolo andro ity, alivavaka toy ny miainga tany amin'ara Jesosy.